Comme hoe fa mamofofosika eto a de hozaraiko le izy. Laetitia niasa mangina tao ambadik'izay. Gino Andriano tamin'izay fotoan'izay tany anatina resaka diety no nampianariny anahy dia tany anatina resaka fampikotranana. Dia ahoana ny fomba azahoana izay discipline izay ary satria eo foana ny manahirana ny olona rehetra. C'est le mental. Fa tsy zay ve niasan'ilay coach? Zay le niasan'ilay coach. On est là pour le soutenir. Fa le discipline ngera ohatra hoe za miteny hoe aza mihinana an'izao ianao. Frustré le olona rahanao. Fa misy fomba ataonay ao anatin'le tsy mentorina fa ao anatin'le coaching misy fomba c'est le préparation mentale. Bah, je vais dire tout le secret là en fait dans mon travail. C'est ce qu'on appelle la préparation mentale. Mandalo consulting aloha le olona lohany andray an'le coaching personnalisé. Vous avez consultation en médecin. Et ça c'est nouveau pour mes clients en ce moment et pour mes followers. Vous savez, ils restent comme Laetitia Maro de Andouvulo. Zay foana zavatra mahazo ana. Fa magnino ndraiky lasa mandovola anao consultation. Dia ozy izy hoe enao mandeha dokotera narary kibo anao ataoko teny avy aminay akany si raha ty. Narary kibo anao nagnano dokotera tandraninao takany anao nagnano météo foana isanandro. Tsy nety nijanona le valana. Lasa anao mandeha dokotera. Tonga any nefa anao mahita bilan iny zegny raha tena adiadiny le dokotera anao ina na tonga an'izao ina na tonga an'izao ina na tonga an'izao. Dia mivoaka amin'ny prescription anao tiany ordonnance anao omena anazy. Eo amin'izay le enjeu. Rehefa azo le olona ve le ordonnance satria vita le prescription vita le consultation. Anaraka an'iny ve izy sa tsy anaraka an'iny? Anazy manokana iny? Anazy manokana iny. Fa ny asako efa vitako. Fa nenao koa nefa afaka satria makoatra anao anjaranao zany manakopakopaka an'le afiny ao anatiny. Raha ohatra ka anaraka an'le zay le hoe zay le teneniko hoe raha iara-iasitsika. Fa hatreo ihany le prescription le vita le consulting. Dia ny olona miteny mba ame fourchette de prix eto milaza anareo izay mpanaraka ny aotra za tsy manana fourchette de prix. Fa arakaraka an'le cas le olona tsirairay cas-nao zao zany hoe ny ana sport crossfit ny zao za dans la journée mandeha ary za makary amin'ny fiasanako ary zao tsy mitovy le activité physique anao anatin'ny journée anankiray par rapport an'le olona anankiray. Tout ça, détail par détail, efa ao anaty métabolisme, nous avons 5 corps qui se rattachent. Dia zay zavatra zay étudienao enao manokana zao rehefa mandray coaching na manao consultation dia jerevanao point par point zany zay zavatra rehetra zay. Manana bilan rehefa manao consulting dia manao bilan ohatra anao consulting amina dia tena hoe raha en ligne izy dia manao par Zoom en fait. Raha za zao mandalo Antananarivo dia misy manao présentiel dia tena manontany manao bilan manontany point par point le olona misy selon un cas le olona nanaovana sur mesure adapté. Zay le hoe raha omeko programme ianao tsy hety amina. Conseil zany aloha aleo tsy mandehandeha seul. Aleo foana maka olona efa nandalo an'le lalana mba afaka manoro anao ny sy hanafaingana an'le évolution anao. Fa miverina kely amin'le resaka psychologie to satria nisy important be zany le côté mental là aussi izy le resaka mental ve nareo koa zany ve nahazo fanofanana kely tao anatin'izay partie psychologie mental zay tao tamin'ny nianatra n'io zavatra io. Comme hoe fa mamofofosika eto de hozaraiko le izy. Laetitia niasa mangina tao ambadik'izay. Gino Andriano tamin'izay fotoan'izay tany anatina resaka diety no nampianariny anahy dia tany anatina resaka fampikotranana. Hafa koa nefa ny resaka fitantanana salle de sport. Mbola fianarana hafa koa. Gestion ndray zay? Gestion entrepreneuriat sportif. Any aminareo indray zany mianatra an'izany zavatra zany. Fa le hoe fomba fampikotranana fa teo amin'izay no betsaka nanontany anahy hoe tena hoe fampianarany Gino mihitsy ve io amin'izao io. C'est de la sauce personnalisée. Misy touche personnelle ako. Nilazako hoe nahazo base za dia za aveo nanao any touche personnelle ako nanao signature ako amin'ny malety anahy. Dia ina le question teo le hoe par rapport amin'ny mental dia taty afara taty amin'izay nandalo
nandalina dia niditra tanatina akademia dia tao nisy resaka hoe mindset, nisy resaka préparation mentale, ahoana manao préparation mentale na athlète anankiray, préparation mentale an'olona dépressif, préparation mentale an'olona ohatr'izao dia nianatra an'izany tanatina akademia anankiray en ligne. Jusqu'à présent mbola mianatra an'izay foana satria ohatrany longue ihany le izy hoe mila mise à jour foana ianao mila mise à jour satria misy zava-baovao, misy rivo-baovao foana hoe zao indray hoe ohatrany hoe misy ohatrany hoe raha olona atteint na SOPK ohatrany hoe le vehivavy le atteint zay zavatra ohatrany hoe na vehivavy le tsy miteraka na ohatran'izany figerenany ireny olona ireny satria anatin'izay misy resaka confiance en soi tena tonga dia efa betsaka ny spécialité spécialisé an'izay amin'ny coach be dia be amin'izao fa rehefa tena coach sportif sa hoe coach non coach mental. D'accord. Coach mental arisahako raha tena grave ny ana le situation an'le mpanjifa le client dia tsy maintsy vireko ana amin'le ohatra anareo ianao moa zany aty fandrarahana ianao fa misy ohatrany hoe coach mental ohatrany hoe be dia be zareo eto e dia le olona le miara-miasa amina reny ohatrany hoe lova tsy haiko fantatrao compta je sais pas lova ny anarany ohatrany manao coach de vie ka malaza koa ny resaka coach de vie zao fa betsaka ny dépressive amin'izao betsaka ny olona tsisy confiance en soi dia ohatr'izay dia naka coach anankiray izay tany la réunion niara-nianatra tamiko izy fa coach de vie anatina resaka personal branding comme teneninao izy koa zao nanamboatra amin'ny personal branding ako Laetitia taloha tsy ohatr'izao même resaka fa mbola tsisy balise ohatrany tonga dia ohatrany hoe tan ohatrany hoe choc ie mbola choc any io fa misy branding tena ohatrany hoe najanona zany le personnalité ako fa ohatrany hoe remodelena le izy tamin'izay dia ina zany zao le tena personnalité anao manokana mampiavaka ny Laetitia dresse be misy terme anankiray zay hitako ao anatin'ny pagenao le hoe pareil taf mba hazavaonay kely mety misy idiran'izay ve le pareil taf en fait na tonga an'iny tana aminao ihany nisy ohatrany concept anao zay nalaiko tahaka pareil ina moa izy zay na to dia peo to dia peo ny ianao dia oza hoe asiko dérivé ty ataoko hoe pare ianao zany teny be tsy misaraka indray nataoko teny be tsy misaraka zay pare fa nasiko teny avatsika kely hoe hitafa nidikan'iny en fait TAPC nanao an'izay misy ho malina master class pare hitafa teto tazay moa nijiako taty dikan'iny engagement betsaka ny hoe mahita atsika anaty réseau mangitakitaka ny olona mahita ny podcast sy ny vidéo anao reny satria ianao tonga dia miteny zavatra réel miteny zavatra vrai zahay mijery an'ireny tena tena tia bandy kely ty zany dia efa manankareny ohatr'izao dia mangitakitaka ianao mijery an'ireny dia influencé dia ohatr'izay koa ny olona mijery an'ilay vidéo zaraiky rehefa midiresy vehivavy midiresy laly alefa ambanimbany zany ohatrany hoe mba tiako raha za mba ataonyty ohatr'izao fa ohatrany misy ny coach tena tiako sy ny tariny or que tsy dia izay loatra ny buako amin'ilay izy fa hoe sur une échelle de 10 à combien tu es motivé et sur une échelle de 10 à combien tu es engagé. Misy karazan'olona ary ve zany tokony mandalo any amin'ny coach Lety sa hoe rehefa mbola tsy dia manana motivation anao dia aza makany amin'ny coach Lety satria rehefa makany dia efa dressage be zay ny dikany. Ny motivation sy ny engagement averiko ihany. C'est pas une question de motivation. C'est une question d'engagement et de volonté. Tout le monde peut être motivé. Mijery vidéo ako izy dia motivé. Fa mety motivé izy mijery le vidéo sady mihinana popcorn. Sady motivé izy mijery le vidéo ako fa sady mihinana pizza. Tsy mitovy le olona hoe engagé. Dia za tsy miara-miasa amin'olona kamo. Fa za tia miara-miasa amin'olona qui passe à l'action. Zany hoe ao anatin'ilay consultation zany jerevanao mihitsy le caractère le olona mety ho afaka coacheky ve ty sa filtre. D'accord. Misy filtre. Satria za zao tena mirencontre client manambola izy dia tsy maninana azy mipay an'ilay coaching à un tel prix pour 12 semaines mais elle ne suit pas. Mafy misy isaka anao anatiny satria nana misy suivi anaty WhatsApp. Zay ny opportunité anankiray hoe
hoe mahatonga anareo sasany tsy voavaly a misy priorité ao anatiny hoe reto mila valiana satria reto manao coaching personnel fa tena tsy manaraka izy a tena hitanao otrany hoe kafety angety hoe coach Letisia ny tany dia efa nataona anaty consultine hoe ianao ihany hoe mametraka discipline anao fa io hita visuel foana io apparence io sy ana anaty balance donc ça ne dépend pas de moi